manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasa antsika rehetra tompoko. Fahasoavan'Andriamanitra ary ny fidanan'ny tompo amintsika mianakavy manaraka hatrany ity fandarana tiana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny radio aty fatra maro samihafa aty ambanivohitra aty eto Antananarivo sy manodidina aty ampitan-dranomasina aty dia tononay ho anareo zany tenim-pahasoavana, tenim-pitahina zany ho anao manokana, ho an'ny ara-pananao manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy ny fandarana antsika androany izay inonay maromarina fa dia isy fahasoavan'Andriamanitra araka izany fiarabany zany dia marin'ny tompo zany ty zany azo ai-panahy ianao ia matanjaka indray ny finoanao ia mahery indray ianao inao zay ao anatin'ny ady anatin'ny hoe mandalo fitsapana mamay, mety mandalo ady mafy ianao am'izao fotoana zao, ady ara-panahy zetrenao tompony hitanao manokana manasanao zay hoe raha ohatra ny farany ty fandarana ty fa atsapa zavatra sa ianao pasteur André Alvarez miarabanao pasteur tompo miarabantsika rehetra tompoko hoe vavakantsika am'izao fotoana zao ary ametraka an'ity fotoana ty eo am-piratana tompo raha eo dia misotranao izy satria mbola afaka mifampivavaka alohan'ny andrenesanay ity fandarana manangana fiainana ity dia tonabavaka manokana misy rahalahy angamba tompo am'izao fotoana zao nanabavy ao anatin'ny ady ara-panahy, ady mamay mihitsy ny atreny am'izao fotoana zao ohatra mitady anaketraka, ohatra mitady anakivo zany, ohatra mitady ametram-panontaniana zany ty anaty hoe tena mamaly vavaka avy Andriamanitra, misy marina avy zao Andriamanitra nahoana Andriamanitra no mamelanao anatin'izao olana zao. Andriamanitra zao mvolazany tenao manao hoe raha zanaka ny manafaka anareo dia afaka tokoa ianareo, ary fantatrareo marina dia marina nafaka anareo tsy mandevo. Sady manonona tompo am'izao fotoana zao vahaolana, fahirezana, fandresena an'izao rahalahy zao an'izao anaribavy zao, mpandresy zao rahalahy zao fa tsy resy, lohany fa tsy rambony, voalohany fa tsy farany, ambony tokoa fa tsy ambany, amin'ny anaran'i Jesosy sady manonona fitahim-panahy ho an'izao rahalahy zao. Raha eo dia apetraka am-pilatananao ny fandarana zay ataonay am'izao fotoana zao mila fitarihan'ny fanahy masina ianao ny tamanokana tsiraray zay manaraka an'izao fandarana zao voninahitra tompo dia honao rery any amen. Lastika pasteur amin'ny anaran'i Jesosy Samuel faharoa toko fa 1:10 fakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany ten'Andriamanitra izany ny nanaovana fahirano any Raba sy ny nakany Davida ny vadiny Oria. Ary rehefa nierina ny taona kamby amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka iady dia naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida ka nandringana ny taranaka Amona ireo sady nanao fahirano any Raha fa Davida kosa nijanona tany a Jerosalema ihany. Ary noho ny arivariva dia niala teo am-pandriany Davida ka nitsangatsangana ato tapon'ny lapa ary teo izy dia natazana vehivavy mandro ary vehivavy dia tsara tarehy maty hijery ary Davida dia naniraka ny tanany amindra vehivavy ary isy nanao taminy hoe tsy iny va ny Batseba zanaka vaviny Eliama sady vadiny Oria Hitita. Ary Davida naniraka olona ka nanapaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriny ary raha vehivavy nanamasina ny tena no afaka tamin'ny alitony dia notany an-tranony ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza amin'ny Davida hoe manananaka aho. Ary Davida naniraka tany amin'ny Joaba manao hoe asavy makaty amin'ny kely Oria Hitita dia nasain'ny Joaba nakany amin'ny Davida Oria ary noho ny tonga teo amin'ny Davida izy dia nanontaniany ny toetr'i Joaba
sy ny olona ary nitoetry ny ady ary hoy Davida tamin'ny Oria ndeha ary mody ka sasao ny tongotrao ary Oria niala tao an-tranon'ny mpanjaka ary dia nampanarahana nahandro avy tao amin'ny mpanjaka izy nefa Oria nandro teo am-baravaran'ny tranon'ny mpanjaka teo ampanompo ny tompondrehetra fa tsy nidy nanody tany an-trano izy tsy akory ary nisy nanambara tamin'ny Davida hoe tsy nidy nanody tany an-trano ny Oria hoy Davida tamin'ny Oria tsy avy lavitra va ianao ko nahoana ianao no tsy midy namody any an-tranonao fa hoy Oria tamin'ny Davida ny fiara sy ny Israely ary ny Joda mitoetra amin'ny trano ratsakazo ary Joaba tompoko sy ny mpanompon'ny tompoko mitoby eny an-tsaha ka iza kosa va ody eny an-tranoko hinana sy sotro ary andra mivadiko raha velona koa ianao ary raha velona koa ny ainao tsy hanao zany aho ary hoy Davida tamin'ny Oria mitoera ihany ary aty any io fa raha pisy dia alefako ianao dia nitoetra tany Jerosalema androzay sy ny ampitson'iny Oria ary nasain'i Davida izy dia nihinana sy ny sotro teo anatrehany ka no mamoiny ary no ny ariva dia nivoaka izy ka nandro teo amin'ilay nandriany teo amin'ny mpanompon'ny tompony ihany fa tsy nidy nanody tany an-tranony ary noho ny maraina Davida dia nanolotra taratasy ho any amin'ny Joaba ka nampitorainy an'ny Oria zany ary zao soratra nataony tamin'ny taratasy arosonareo amin'ny ady mafy Oria dia ilaozy izy mba asiany ho faty ary mbola nanao faheran'ny tanàna Joaba dia nanendry any Oria eo amin'izay hitany misy lehilahy mahery ary nyponina tao an-tanàna nivoaka hiady tamin'ny Joaba ka nafatesana ny mpanompony Davida ary maty teo koa Oria itita ary Joaba naniraka ilaza tsara any amin'ny Davida nitoetry ny ady ary nanidy lahiraka izy hoe rehefa voalazanao tsara any amin'ny mpanjaka nitoetry ny ady ka tezitra ny mpanjaka ary manao aminao hoe nahoana nanakaiky ny tanàna toy zany ianareo raha ny ady tsy fantatrareo va fa tifitra eo amandry izy fizy anao namelany Abimeleka zanaky Jerobeseta moa tsy vehivavy va nanjerany vato fikisommbary taminy avy teo amin'ny manda ka dia maty totabe izy ko nahoana no manakaiky manda ianareo dia ataovy hoe Oria ity tampanomponao mba maty koa ary nandeha le iraka dia tonga tany amin'ny Davida ka nanambara taminy izay rehetra nanyrano Joaba azy ary hoy niraka tamin'ny Davida naherino zahay reny ary nivoantany an-tsaha izahay ka dia nenjehanay hatreo an'ilay vavahady kosa izy ary nipitifotra teo amin'ny manda nitifitra ny mpanomponao ary nafatesana ny mpanompo monjaka ary Oria ity tampanomponao mba maty koa ary hoy Davida tamin'ny iraka zao no olazainao amin'ny Joaba aza malahelony amin'izany ianao fa ny sabatra tsy mifidy asiana erezy ihany ny adinao amin'ny tanàna karavao izy ary metoko Joaba ary no nireny vadiny Oria fa maty ny lahy dia nisaona azy izy ary rehefa afa-tsaona izy dia nampalalain'i Davida ho any an-tranony ary dia novadina izy ka niteraka zazalahy taminy nefa tsy sitraky Jehovah zany nataon'i Davida izany pasteur ya tantara mpajerena amin'ny fomba tsotra aloha zany pasteur da tantara mampahonena be le izy tantara mampalahelo kanefa dia misy lesona lehibe sy goavana zay tian'Andriamanitra ho ianarantsika indray amin'ity fotoana androany ity raha tomo zany somary mamitipitina kely tsika ny resantsika teo aloha pasteur dia misy ady zay atao hoe noforon'Andriamanitra mihitsy tamin'ny Davida ny ady tamin'ny Amonita sy ny Siriana ary dia tamin'ny fomba tsotra tena fomba tsotra no nandreseny Davida nireo firenena zay ny fahavalo tamindreo efa nazavaintsika tamin'ny lesona fara moa ny hoe misy fotoana mpandalovan'Andriamanitra ady ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mba hisiny ny fandresena mametraka ady Andriamanitra mba ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary zay ny antony nahafaty an'i Lazarosy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy Lazarosy dia maty tsy hoe maty ny aretina tsy hoe maty ny anoanana tsy hoe matimaty fahatany fotsiny fa na dia Jesosy dia resy lahatra mihitsy manao hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy ary misy vanim-potoana misy arataka an'izany mitranga eo amin'ny fiainanao raha lasanambavy mpanompon'Andriamanitra ianao tena mpanaradian'ny tompo mpino vita batesa mandray andraiky ty angamba ianao amin'ny asan'Andriamanitra arozanao hoe ny foko dia tena atao anatin'ity fiangonana ity ato amin'ity asan'Andriamanitra ity mba saingindrisa nefany misy vanim-potoana ianao manontalo trangany zavatra tsy ampoizinao midona eo amin'ny fiainanao dia to hanome tsiny
an'andriamanitra ianao te anymetsiny pasteur ianao ary misy mihitsy raha mieritreritra manao hoe aloha miala atao anatin'ity fiangonana ity indray aloha fa aloha mifindra fiangonana hafa ny antony dia mitady an'ilay vahaolana mitady an'ilay hoe aiza no tena ahitana fiainana metimety kokoa kinanjo anefany raha fantatry ny olona zany ny antony ny ady eo aminy dia tsy ny miova fiangonana ny tena zavatra angezabe tsy ny monomonina ny tena zavatra angezabe fa ny toeponao sy ny toetsanao vonona iova ary mahafantatra ianao hoe entin'andriamanitra ao anatin'ny ady ary efa ao anatin'ny ady dia zao mahatoky an'andriamanitra eo mantsy misy fitenena ny tenin'andriamanitra manao hoe jehova hiady anareo ary ianareo koa sangina ka ohatraohatr'zay lefa mitinana n'lay toko 10 pasteur ary heritaona taoriana an'iny dia mbola nisy adindray no nalovany davida sy ny miaramilany raha ny marina zany ty david ty pasteur dia efa zatra mandresy foana na miaramila vitsy na miaramila marobe dia mpandresy foana ary nampalaza nyity david ty nefany na dia manana commandany miaramila tahaka ny joaba izy tahaka ny abisay sy ireo miaramila mpanafika malaza dia tsy de hoe reny fotsiny no nasainy niatrika n'izay ady zay fa matetika ingara iny zany dia tena miditra tsehatra mihitsy trangan-javatra nisy anefa ny teto dia tsy nivoakan'ny lapany izy tsy nivoakan'ny toerana zay nisy azy davida fa naniraka ny mpanompony ihany naniraka andreo mpanompon'ireo hoe mandana nareo miady za mba akaina aloha mba hipetrapetraka ato trano ato aloha zay fandrika be mantsy zany zavatra zany pasteur ao anampanompon'andriamanitra anankiray malaky afapo raha vao naomby ny faombiazana zany dia tsy tokony hoentina any am'le hoe naomby dia manomboka makamaka aina kely fa mandana am'izay atao voanareo fa ny anano fiainako efa metimety indrindrandrindra ho amina pasteur anankiray na mpanompon'andriamanitra anankiray hoe nisy faombiazana ianao tamin'ny asa fanompona misy amintsika mpiaramiasa atao anatin'ny fiangonana mety hoe naomby be ianao tamin'ny asanao sy zay rehetra ataonao dia manomboka mipetrapetraka am'izay manomboka makamaka aina kely am'izay ary io fandrika be mihitsy am'izao andro farany zao andriamanitra matsy am'izao andro farany zao pasteur zany dia tena manao fahagagana andriamanitra ary tena mora manao fahagagana mihitsy izy dia ny olona vao mahita fahagagana ny olona vao mahazo valim-bavaka dia te hipetrapetraka tsy te hivavaka tsony tsy te hamonjy fotoam-bavaka tsony tsy te hifandray amin'andriamanitra tsony miandry kapoka miandry karazana baton de correction zay vao hiverina amin'andriamanitra kanefany raha ny marina zany pasteur dia ozy izy soratra masina manao hoe fa izay manome voninahitra aho jehovah nomeko voninahitra amin'ny fotoana ianao tahin'andriamanitra vao mainka tokony hivavaka ianao vao mainka tokony hamonjy fotoam-bavaka ianao vao mainka tokony tena hoe hiara-iasa amin'andriamanitra ianao actionnaire ao amin'ny fanjakan'andriamanitra tokony vao mainka tokony ho zany pasteur fa ny mampalahelo dia hoe be deaibe am'mpino raha vao nahazo valim-bavaka sitrana ny cancer nahazo zanaka nahazo zazakely na vitatrano nahazo fiara nahazo vady dia manomboka mipetrapetraka am'izay manomboka mipetrapetraka manomboka makamaka aina afapo sady afapo ary tsy mieritreritra kely akory hoe avaiza ny loharanony fitahina io avaiza ny loharan'ny fahasoavana io za dia mampianatra foana pasteur hoe amin'ny fotoana tapaka ny firaisanao amin'ny tompo ny fifandraisanao amin'andriamanitra dia tapaka ny famatsiana ary efa tapaka ny famatsiana tsisy nininina mandeha eo zany ane raha lasana bavy no tena na dia misy vanim-potoana ianao tsapanao fanahinao hoe mandalo fareradrarahana ianao mandalo tsy fombiazana mandalo aminao daholo ty karazana échec rehetrarehetra ty dia zao tsy tokony akakainy zany mihitsy hoe loha hijany aloha tsy hivavaka aloha zava-dozy zany ary zay navoan'ny davida teto avy nandraisy izy pasteur reto ekipan'ny adadezera reto sy ny ekipan'ny amonita sy reo niaraka tamin'ny tao dia nanomboka nakaina am'izay ngaraina nanomboka nakaina ary izy nakaina io tsy hoe nakaina ny fatianina tsy hoe nakaina le hoe mba makaina ho an'ny tompo makaina ho an'ny tompo ohatrany hoe mba miala sasatra zany azonao miala sasatra fa ny zavatra nataony jereo tsara raha mandinika ny soratra masina ianao
nandeha nitsangatsangana izy osy de nitsangatsangana de rehefa nitsangatsangana de natazana vehivavy tsara tare vadin'olona ny zavatra nahavariana aloha zany pasteur de hoe move ny fanakaiky ny trano zareo reo ny tranony Batseba Orietita sy Davida za mietrehatra hoe mifanalavitra ihany mety hoe mifanalavitra ihany fa nanomboka ohatrany tsy de nisy fiambenana loatra zany tao amin'ny Davida tsy nifantoka tsony tao amin'ny asana ny anten'Andriamanitra azy ny fony sy ny saina fa nanomboka ny vily tany amin'ny zavatra hafa ny fony nanomboka ny vily ny masony nanomboka ny vily ny fitiavany an'Andriamanitra de jereo ny fakapana voalohany indrindra grave be indrindra ny fakapana de io resaka filana io na lehilahy na vehivavy raha vehivavy moa zany de filana amin'ny lehilahy raha lehilahy de fitsangatsangana amin'ny vehivavy io zany ny fakapana grave indrindra ary ny fomba edina amin'io efa nometsika teto araka ny baiboly manao hoe mandosira ny fitsangatsangana tsy azo toerina tsy voatohatra io paster tsy voatohatra io na paster fen'ny fanay masina be anao na mpanompon'Andriamanitra groupe d'intercession sy délivrance amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra be anao na masina be anao ka mamafa lamba mamafa inty izy mamafa vovoka hatramin'ny ziponao na be sarin-doha ianao na tsy misarin-doha ianao ka mietrehitra ny tenanao fa masina ozy angamba ianao sabatra zay madio po fa izy mahita an'Andriamanitra tena madio be ny fonao de ozy izy ny baiboly mandosira ny fitsangatsangana mandosira fitsangatsangana fomba fiteny ary tena fitenin'ny tompona mihitsy pasteur manao hoe tsy masina no Davida ianao tsy enjana no Davida ianao Andriamanitra tsy mbola niteny novantana tamintsika hoe olona araka ny foko fa i Davida no tenenany an'izany fa saingy zao tamin'ny vanim-potoany Davida niaraka tamin'ny fahamasinana io niaraka tamin'ny fahendrenana ananany nefa nanomboka anakaina de nitazatazana tazatazana de zao nifantoka tany amin'ny filana ny masony nifantoka tany amin'ny filana io ny masony ary rehefa nifantoka tany amin'ny filana ny masony de nahita ny vehivavy io izy voasoratra eto manao hoe tsara tare raha vehivavy pasteur tsara bika mate hijery any ko mate hijery ka mazava ho azy ko olona miboridana moa vizy tsy mate hijery sy zay le soratra masony eto ka lafiny anankiray faharoa koa pasteur akoatra hoe fahalavony Davida de misy andraikitra angeza be avy amin'ity vadin'Orietita ty satria ianao ve mandro de maninona raha saromana tsara na mitsofoka tsara ny anaty dosy fa raha ny marina zany de ny publien mety efa nisy hoe ndreto horaisitsika hoe tahaka ny Facebook de ny publien mihitsy ny sariny hoe zao ny posiko zao ny vatapehako zao ny tratrako zao ny aty amin'ny lamosiko zao ny mombamomba zao ny kiboko zao ny alavako zao ny posiposiko miditra za candidaty tena mipublie mihitsy zany ny sariny raha izay ny zavatra andraisantsika azy nefa vadana mpanompon'Andriamanitra io Orietita io Oria zany zany tena mpiadiny Davida mihitsy de nefa nampalahelo zany pasteur de zao ity vadiny ity zany a de tsy mba nanana na de kely akory aza hoe tahotra an'Andriamanitra tsisy fahamasinana tsisy fahamaotinana tsy nisy fahendrena fa de nampianjahanja ny fitaova rehetrarehetra teo aminy zay mahasarika ny lehilahy zay mandavo lehilahy zany raha lasana bavy malala no hitandremana hoe tsika raha ohatra manao réseaux sociaux dia indrindra va ny Facebook io moa zany pasteur efa tsy manerana an'izao tontolo zao zany io tsika moa zany de mametraka foanany hoe ny Facebook raha ny tena marina de fitaovana eo ampelantanany devoly fitaovana eo ampelantanany devoly zany hoe tsy mpanompon'Andriamanitra ny namorona ny Facebook fa olona tsy mivavaka ny namorona ny Facebook io kanefa io fitaovana eo ampelantanany devoly io de azo avadika pasteur azo avadika ho fitaovana aminjena fanan'olona tahaka ny hoe sabatro Goliata ihany no namonoany Davida ny lohany nanapahany Davida ny lohany Goliata zany hoe ny azy any nanajany azy ny azy any nanajany azy ny Facebook zany de karazana sabatro Goliata ary sabatro Goliata de tena nahasoany Davida ary avy eo raha mbola notehiriziny Ahimeleka mpisorona io sabatro Goliata io mba ho ampiasaina ka ny Facebook de sabatro Goliata mba hafahana mamono manapaka amin'ny tendany devoly fa ny mampalahelo de zao misy olona tsy mahay miaina ao anatin'izy zany zany hoe tsy hainy mampiasa azy de lasa ny tenany sy ny vatany no
no publieny eo a de lasa mianjanja de manao zy sariana lehilahy na sariana vehivavy zany hoe amin'ny tena mpanompon'andriamanitra za de tena miteny amintsika hoe andao ampiasaintsika ny sabatry goliaty ty Facebook ty ahafahana mitory ny filazantsara ahafahana manambara ny hevitr'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra pasteur Alvarez. Marina de marina zany pasteur raha fitiniko vetivety le tantara de ohatrohatran'izao pasteur hoe ny miaramila rehetra zany lasa nandena nafika araka ny voalazanao teo zay joaba no commande miaramila ary tao anatin'ireo miaramila malaza mpanafika reo a ori aoriori moa zany dia nanambady a kevikevitry ny hoe vavina pakabady dia mbola tsy niteraka de ny ramatoa zany najanona tao an-trano a de izy nandeha niady davidako moa zany tsy nandeha niady araka ny teninao teo fa nijanona tao an-trano zavatra natao moa zany rehefa avy natoritory an-trano izy a tsangatsangana teny amin'ny terasy a de akory ny atairany davida fa nahita vehivavy anankiray mandro dia naniry ny filan-dratsy tao anatiny dia tanteraka le fikasany ratsiny dia nandro tamin'le vehivavy izy a zany hoe nanambady an'le vehivavy zany de taorianan'izay a tsy nijanona teo le resaka hoe afenipenoiny le resaka de taovy samy vitany fa tsy nijanona teo le izy ny fahotana anankiray pasteur rehefa natomboka de tsy miditra ao moramora miditra ao mety tsisy palala ianao miditra ao le fahotana nataonao mety tsisy palala fa mivokatriny nataonao iny a tsy maintsy misy malala ny fahotana nataonao mety tsisy malala fa mivokatry le fahotana nataonao a hitany besany maro de rehefa avy eo ary nalaza be nanomboka nandeny fe hoe miaraka amin'ny davida mpanjaka ny ory marina moa pasteur fa davida manana vady maromaro a rehefa derivanao ny ato amin'ny Samuel faharoa toko vadimy a andiny fahatelo amby folo de zao mivaky ny teny hoe ary davida mbola naka vady tsy ndrano sy vady zany hoe akoatran'le vady anankiroa Abigail ndray a de nisy an'le vehivavy anankiray iny a de tao Mikala zanaky Saoly a de mbola nisy vehivavy zany hoe zay vehivavy tiany davida nalaina vady de nalainy na lefa vady taloha ara nalainy olona de mbola nalainy ihany koa zany hoe namen'Andriamanitra fahefana zany izy aka zay olona tiany fa tsy azon'Andriamanitra ekena kosa de aka vadin'olona nefa de vitany davida naka ny vadin'olona tamin'ity de zao toy zao ihany tony le tantara pasteur avy hoe tsy nijanona teo am'le fijangajakana le fahotana fa nitatra lizy ny fahotana pasteur tsisy fahotana mandeha rery zany a ty hoe nijangajanga ianao de hoe vitatreo ny resaka tsy maintsy misy fahotana miaraka amin'iny tsy maintsy misy hoe nangalatra anao de hoe vitatreo hoe nangalatra de nangalatra fotsiny ihany fa tsy maintsy misy fahotana miaraka amin'iny tsy maintsy misy zavatra hafa miaraka amin'ny fahotana anankiray ety fijangajakana narana famonon'olona pasteur ary tsy izy akory ny vonono fa ny rafilany de lasa rafilany davida ne oria teto e ary jereo zany kele tetikady davida zany le pasteur tena teo zany izy ohatrany tena tsy araky ny fon'Andriamanitra tsony hoe mody nasainy arany sakafo taminy oria de hoe raha mba fantatry ty oria ty moa ty olona miaraka amin'ny sakafo am'ty ny tsy hoe mpanjaka fotsiny fa rafilany nangalatra ny vadiny hoano roria hoano ozy izy ny boky ny oabolana hoe misy ozy izy olona tsy tianao de miteny manao hoe hoano kanjo izy ny ampony a halany ianao fa raha fantatrao ny ampony izy de nalohanao tramin'ny sakafo nohanina tsy nihinana akory ianao raha fantatry oria matsy hoe misy tetika ratsy ny davida saika anao tetika ratsy fantelona ny davida teto fa tsy tanteraka moa izy fa iorika io zany mba azo lazaina hoe mijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany dia hitatsika le fanoratena be na sy nanody any amin'ny vadiny izy atory any amin'ny vadiny pasteur fa tsy nanaiky an'izany hoe ahoana moa zany de ody any an-trano a ny olona ry mifahadianina ny olona ry mivavaka be ny olona ry mitady ny tavan'ny tompo ny olona ry manao asan'Andriamanitra za kosa ty de atory aty miaraka mivadiko atatranato tsy anaiky an'izany aho zy oriva aleoko tena miaritra tsy matory ao-tranoko mihitsy fa aleoko matory aty tokotany anehoana zany hoe manana toe-pana araka an'Andriamanitra mihitsy ty ory ty ary dia nalainy davida le vadiny naparely moa de maty moa ry avy eo zany hoe sady nalainy davida zany ny vadiny a novonoiny davida izy hoe misy karazan'olona zany pasteur tsy apozinao zay aloha aza matoky olona ianao fa tiaviny olona rehetra fa aza matoky olona fa na de teo hoe olona tena olona mahery be ohatrany davida ty aza mbola lavo ihany ianareo zay mevy tena fa mijoro tsara mitandrema fa so lavo raha izy pasteur teboka faharoa de zao pasteur hoe izy ty zany pasteur efa nocalculeny devolo mihitsy
nandrasany devoly mihitsy le toromaso ara-panaraka voalazanao teo a nataony davida ny devoly de manao analizy mako ny nanamboarana ny vehivavy mako pasteura tsy mba hoe tsy mitovy ny nanamboaran'andriamanitra lehilahy sy ny vehivavy ny devoly sy ny olombelona tsy mitovy ny nanamboaran'andriamanitra azy rehefa tsy vakitsika moa ny amin'ny jeremiany de ny devoly a avy tany amin'ny vatsoa nanamboarana azy fa ny olombelona zany a lehilahy tam'y tanymanga volavolaina de nasiana fofinaina fa ny vehivavy kosa tsy tam'y tanymanga fa tamin'ny zay zavatra tolana ninge tamin'ny tolana zany a nanamboarana azy zany hoe qualité kokoa zany raha oarina zany ny fahalemena pasteur de ny fotaka malemika kokoa no ny tolana de ny lehilahy zany de tsorona pasteur fa mora lavo raha oarina am'zay raha maingy am'zay fotsiny ho an'ny olona mbola tsy nateraka indray aloha zany de zay raha natura zany vojanahary de hoe nareo vehivavy zany a saripady ho an'ny lehilahy ny mijery anareo ka rehefa mijery anareo ny lehilahy anankiray ka manao hafahafa fotsiny fomba fitafinao ohatra hoe miakatra ny ziponao miseho ny nononao ohatra miseho zany ny atsasany miseho ny lamosonao dia fa mipita misy zavatra be de be mihitsy ampitain'izay sary zay any amin'ny lehilahy anankiray pasteur lehilahy zany tsy misy zany tsy mahavita akeboko ny maso tsy mahavita an'izay izy ny akamarony zany hoan'izay mbola tsy nandray tompo no resako eto pasteur fa misy lehilahy fa nandray tompo afaka am'izay ohatrany Josefa zao vao nahita ny vadiny Potifara nanao an'izay fetiky zay lasy Josefa nitsoka eto raha tongotra izy fa lavo eto lasy Josefa de tsy lavo izy de ohatran'izay zany ny vehivavy io pasteur nareo vehivavy a raha ny tenareo fotsiny jerenareo de ozy nareo za moa zao maninona fa nareo mora voasarika zany ny masona lehilahy ary de mampita sary sy afatra be de be any amina lehilahy natramin'ny fibangy volo io aza pasteur fibangy volo ny maquillage ny akanjonao misy hery manitona lehilahy io misy hery manitona lehilahy ka rahalahy raha olona mbola tsy nateraka indray de mety ho lavo am'zany fa ianao zany tsy afaka hiala am'zany raha tsy manana an Jesosy ianao de voafandriky ny devoly am'zany ary rehefa fantatry ny devoly ny fahalemenao a de mora amin'ny devoly ny piégenao mamandriky anao a ary rehefa lavo ao ianao sarotra ny elanao tao a fa de mbola tsy lavo a mangataha am Jesosy a mangataha ny fiarovan'ny tompo a pasteur tena zay mihitsy le izy pasteur Alvarez a araka le fanazavany efa nentina teo aloha dia mametraka foana ny baiboly hoe mandosira ny fitsangajangana ary amin'ny fotoana ianao tokony manafika de tokony manafika zay moa le izy pasteur ho ataontsika amin'ny teny malagasy le fomba fiteny miaramila anankiray hoe ny fiarovatena tsara indrindra dia ny manafika ihany raha vao tsy manafika ny mpanompon'Andriamanitra anankiray fa vonona hiaro tena fotsiny hoe hiambina mbavaka fotsiny fa tsy manafika tsy mandroka ny devoly io ianao tsy manao asan'Andriamanitra ianao tsy miara-miasa amin'Andriamanitra ianao de tadio fa hanomboka ho lavo ianao raha nomboka ho potraka ianao pasteur io mantsy tony teny manao hoe raha mbola tsy nandray an'ny tompo fa marina fa David efa tena nandray an'ny tompo mihitsy tena nandray an'ny tompo izy a fa tandremo tsara fa io zany tsy mifidy ny fahavalonao fa fotoana ianao zany tsy miambina pasteur de le fahavalana tena hoan'ny olona anankiray tena nandray an Jesosy mihitsy ary zany miteraka le fahambaraka be le hoe araka le fanazavana nentinao teo hoe ny fahotana io a de mamy eo ampinanana tahaka ny mihinana bokena azonao fa ny mandohany trosany no tsy laitra avy eo zany hoe le fahotana matoa manao an'io ny olona anankiray mahafinaritra eo eo ampanimbony io zany de mahafinaritra fa ny vokatra tsy atera ny tompoko de araka ny teny pasteur Alvarez teo ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo moa de ny tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe nanao an'izany tao miafiny ianao fa izany kosa de mampibaribary an'izany tahaka ny atandro be nanary mihitsy ozy mbola zany tenin'Andriamanitra zany hoe ny vokadratsy ny fahotana de tsy hainao rery ny miaina aminy tsy hainao rery ny mahita azy tsy hainao reny koa no mibaby ny vokany andeha ka ohatra anankiray tsika raha misy dada anankiray mamilava na mampirafy ray roa telo de tadidio tsara fa raha mikarama izy 2 millions FMG ohatra ny karamany io fahotana io mety tsy fantan'ny vadiny tsy fantan'ireo zanany telo mianadao anaty tokantrano mandeha izy miala ao an-trano de mitora mibavaka azy ny rem-pianakaviana sy ny zanany kely mianada kely izy telo mianada hoe lasa niary ny asy dadanareo any ambadika any nefany a de manao fahotana izy miaraka amina vehivavy hafa mety ray roa telo izy a de zao tsisy mahalala io fahoariana kely izy io mipoka
de rehefa mipoaka io de zao ny zava-doza amin'io paster ny fipoahany voalohany aloha de ity manomboka misy ratrapo mangingina ao anatin'ny tokantrano tsy fantatro hoe ahoana ny eviny io a misy aretina tsy fatabe viny zany marary ny etsy le zazakely anankiray ohatra ny marary fo zany de le etsy ohatra ny marary andolava de le akizy ohatra ny dondrony zany ohatra ny intelo double ao amin'ny huitième amin'ny double intelo ao amin'ny huitième tsy afaka CP foana de mivoamaika manozona le rempianakaviana tsy manao hoe ty no tena dondrombelona mihitsy zay ny fomba fisehoana io de manomboka amin'ny tsotsorika le fiainana manomboka amin'ny tsotsorika ary ao anatin'ny efitra ny fatoriana amin'ny fotoana io ohatra misy zavatra manalokaloka zany ohatra ny tsy mampiteonina zany mampitsiteonina ary ny afatarany mampitsiteonina na ny vahiny aza tsy miditra firy eo tsony tsisy vahiny miditra firy tsony ny tokantrano anankiray mantsy pastera rehefa tsisy fanatrehan'andriamanitra de zao sady tsy team-pandroso vahiny no tsy tiany vahiny hidirana ihany ko de na ny olona raha tsy miditra ao anatin'le tokantrano de manomboka ohatran'izany ny fomba fisehoana izy io a de zao manomboka hidirana trosatsikelikely de miapotika farany voaroaka amin'ny asa zay le teny any koa za hoe ny mijinjany vokany tsy ny olona anankiray tsy le nanao ihany fa ny vady amanjana ny mijinjany vokany ny fianakaviany mijinjany vokany zany anie le zava-doza ngezabe pasteur za tena mahita an'izany mihitsy ohatra hoe misy anankiray ohatra maditra ao anatin'ny piraitam-po de ao anatin'ny piraitam-po io rehefa maditra tsy izy le manao ihany ny mijinjany vokadratsiny rehefa miakatra tribonaly io fa ny fianakaviana ray manontolo no mijinjany vokadratsiny tsy maintsy mijinjany vokadratsy no miditra ny olona anankiray ary zany no tokony tandremana zany hoe rehefa mba mandreten'andriamanitra tahaka an'izao de tokony mba tonga saina de miverina amin'andriamanitra zay ny amin'ny paster alvarez satria nafinaritra be ana le fanazavana ny entinao teo fa zavatra anankiray nisan'ny mahaliana ihany koa de eto amin'ny andininy fa 7 de izy hoe ary noho ny maraina davida de nanoritra taratasoany amin'ny joaba ka nampitorainy any oria izany nanao moa nataona ori fa ny ana toko oria ary izao no soratany tao amin'ny taratasy arosoinareo amin'ny ady mafy oria de ilaoza izy mba hasiny hofaty zero tsara pastera misy eto zany mila fahamailona ho an'ny mpiasa ao anatina orinasa anankiray ary tokony misy fitandremana ihany koa ataon'ny mpampiasa misy mpampiasa zany tena ratsy toetra pastera tahaka ny nataon'ny davida teto zao ny teniny manao hoe ary soany amin'ny ady mafy izy ozy ary soany amin'ny ady mafy de asiny ho faty zany hoe zay zavatra mafy rehetrarehetra omeo azy tena izany paster any izy de inona ny tanjona aminy ny afaty azy mihitsy ny afaty azy mihitsy mandinikatsika hoe raha misy mpampiasa anankiray na vazaha io na malagasy miasa mafy lay mpiasa miditra amin'ny enina maraina ohatra na 7 maraina de mirava mivalo sasany alina de mba makamaka supplémentaire kely eo izy avy nefa le supplémentaire kely ndray ohatran'ny valinankolaka de reny zavatra reny zany pasteur dia misy famaisana avy amin'andriamanitra mihitsy ataon'andriamanitra ho an'ilay mpampiasa tahaka ny nahazo an'ity davida mpanjaka ity satria tsy mbola horesantsika ao arina kely hoe inona ny efaran'ny tantaran'ny davida sy ny lozana teraka izy ho an'ny taranany mihitsy pasteur vokatra zay hoe fanandevozana tafa ohatra zay pasteur alvarez de anjaratsika ny mieritrehitra hoe hoanao zay mampiasa olona zany a tsy any amin'ilay hoe manandeha fotsiny tsy any amin'ilay hoe maikahazo ny tompontsoanao manokana fotsiny tsy any amin'ilay hoe tenenina hoe za patron fa jereo ny zoan'ny hafa noho ny tsy firara iny davida ny zoan'ny hafa teto de ozy andriamanitra mantsy amin'ny davida hoe ianao aneny manao an'io manginginy fa ho asehoko miariary tahaka ny ataondro be nanaro io zavatra ataonao io ary de naseho an'andriamanitra tokoa izy efa ndraisantsika teo moa ny hoe ny fahotana mato ny olona anankiray manota ohatra hoe mijangajanga ny olona de fantany fa tsara eo ampanombohana izy io mahazo fi eo ampanombohana ny olona anankiray mahazo fafinaretana eo ampanombohana ny olona anankiray fa ny vokadra tsy aterany de tsy maintsy mijinja izy nanao aloha de manodidina azy rehetrarehetra miara mijinja ihany ko ny vokatra zay zavatra zay satria zay ny volazany tenin'andriamanitra manao hoe fa fahafatesana ny tambony ota zay ny volazany tenin'andriamanitra zay pasteur raha eo amsehetry ny ataoko hoe asa fanompona indray ty
vetivety paster aloha nidiranao asa fanampona le asa fivelomana teo hoe apetraka any le fantanina mety azo lazaina hoe tsy rariny tsy mety ihany koa ve fahotany ihany koa ve ohatra misy piasa zany de tsy misondra mihitsy ny karamany io piasa zay ka zay mihitsy lesika zay le izy hoe misy vanim-potoana tsy hoe tsy misontra fotsiny fa valiana mihitsy valiana tena valiana kitsorano hoe mba supplémentaire kely aza ve ohatra hoe manitra ny 10 taona ianao 2 alina saretsy ny karamanao 120 000 ariary 600 000 de franc de mandritra ny 10 taona tsy mba misy mba fisondrota-karama zany ny toetsainy davida tamin'ny oria etita pasteur de oresiko le izy eo amin'ny resaka asa fanomponana tady tsara fa ity resaka nytenen'ny davida tia tsy de misy ifandraisan'ny loatra amin'ilay hoe zarazaraina samihafa ny fameza-pasoavana tsy de misy ifandraisan'ny loatra amin'izay ty zavatra ty hoe ny tanana tsy afaka hiteny amin'ny tongotra hoe tsy ilaiko ianao na ny maso tsy afaka hiteny amin'ny sofina hoe tsy ilaiko ianao fa ny kelikely voninahitra aza nomena voninahitra bebe koa i davida teto ny lohany ary oria etita raha ny marina zany de manana fanomeza-pasoavana hafa fa naviliny davida izay fahasoavana atao amin'ny oria etita izay a mba entina amonona azy mihitsy mba entina amotehana azy mihitsy mba entina tena hoe anakorotanana ny fiainany vady aman-janany mihitsy ary zava-doza teo io mason'andriamanitra izany rehetrarehetra izany andao hoe vakitsika kely pasteur samuel voalohany toko faraky amby folo ny andininy faharoambyroapolo do izy ny baiboly hoe andininy roambyroapolo ary nandeha ilay iraka de tonga tamin'ny davida ka nanambara taminy izay rehetra nany rany joaba azy ary hoy ny iraka tamin'ny davida naherino zay ireny ary ny voahany tany an-tsaha izay ka dia nyenjehinay atreo anoloan'ny vavahady kosa izy ary ny mpitifitra teo amanda nytifitra ny mpanomponao ary nahafatesana ny mpanompon'ny mpanjaka ary oria etita mpanomponao mba maty koa de ho davida tamin'ny iraka izao no lazainao amin'ny joaba aza malailo am'izany ianao fa ny sabatra tsy mifidy asiana erezo ihany ny adinao amin'ny tanàna karavao izy ary metoko joaba tereo pastera tsara ane tsy toetsainy davida mihitsy ty ary tsy toetsaina mpanompon'andriamanitra fa ny vidy tany amin'ny lalan'ny diso izy teto tratrana fandrika anankiray zany dia zany davida mpanjaka zany raha ohatra hoe misy atao hoe fahavalo ny ady taminy kanaresy azy tsy manginy zany ary tsy lehilahy tsy manaiky resy zany lehilahy tsy manaiky mety lefika mihitsy zany eo anatrehan'ny ady lehilahy tsy manaiky andre vaovao ratsy zany mihitsy hoe mpanompony na ny zanak'israely anankiray ny matin'ny filistina na matin'ny siriana tsy manaiky an'izany davida tsy manaiky an'izany izy pasteur ny mpanompon'andriamanitra anankiray mantsy pasteur na ny lehilahin'andriamanitra anankiray zay natson'andriamanitra de sary-piaro ary tena sarotiny mihitsy sarotiny na de amin'ny fanahin'olona anankiray azy mitomany ho an'ny fanahin'olona anankiray tsy mitsitsy teny antsina ny fiainam-panahin'olona atonga ny olona tena voavontsy atonga ny olona ho azo antoko any any fiainana mandrak'izay ary nananany davida teo aloha zany toepo zany ary zany toepo zany de tokony nananatsika zany hoe raha mpanompon'andriamanitra ianao mahita olona anankiray miverin-dalana mahita olona anankiray mivarina makany amin'ny fahaberezana de tokony tena ho sary-piaro tokony tena hitomany tokony tena hoe anao ny fomba rehetra anakanany ny fanany olona tsy ho very any amin'ny fahaberezana fa ny zavatra nitranga teto pasteur alvarez tena nampalahelo koely a rehefa naheno an'le izy davida de ozindray izy manao hoe ny sabatra zany joaba tsy mifidy asiny zany tsy mifidy asiny zany mahereza fotsiny anao fa tsy mifidy asina satria nieritserety no vaovao mahafaly ny fahafatesan'le mpiara-miasa taminy nieritserety no vaovao mahafaly nafatesan'le mpiara-miasa io misy olona manany toetsaina ohatran'izany pasteur vokatry le fitiavatena sy fitiavam-bola sy fitiavan-karena sy ny tompontsoany manokana hoe za ihany de za foana de zarany aza maratra ny hafa zarany aza marary ny hafa zarany aza potika ny hafa ary zarany mihitsy aza maty ny hafa zarany miletika mihitsy hoe letika ho ny ranona maty ho ny ranona marary eo ambony fandrina ozy zany ny anazy ny alelosia amenna ary fifalianao azy toetsainy davida tamin'ny oria etity zany be de be ny olona ohatr'izany pasteur de misy zahatra ohatran'izany ary zay moa mahatonga ny fitenenany tolo tsy de oabolana loatra fa fitenenana fotsiny le izy oam-pitenenana hoe ny malagasy sasany de ory avamanana misy oabolana koa hoe raha maty de matesa raha ava raha maty de raha matesa raha avako raha maty raha omby de matesa iny fomba fitenena ohatran'izay raha maty raha avana de matesa raha omby de raha maty de matesa raha avana zany eo miavana zany de zay de hoe aloha samy mipotika eo daholo rehefa miara-potika
ohatrohatran'izay le izy de ity zavatra ity nefa n'izany pasteur tsy nakasitrahan'andriamanitra mihitsy zay toetsaina nananany Davida zay le mpitondra vaovao zany ny teny manao hoe naherino sika izy fa tsy nirarainy Davida zany tena tokony apiatsika ny ampony hoe nahoana ny misy fahavalo andraisantsika izany fa vao maka ny teny izy hoe ny sabatra zany tsy mifidy asiny zany ka nitoetsaina ohatran'izany mila fanamboarana zany na eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena na eo amin'ny fitantanana ny raharam-piangonana indrindrandrindra moa hoe raha misy piraitapo ray dada ray neny ianao mba ny mandrehan'ity fandarany ty de tsara ny piraitapo tena fanampy pasteur fa za tena variana fa misy piraitapo miakatra tribonaly misy piraitapo tena miady tsy mifampiteny nefa de mpiana da piraitapo dada ray mama ray de ny sasany mba manakatao de tsy mirarahany hafa lasalasa ny sasany de tsy mirarahany hafa de itsahana mihitsy aza ny sasany tsy mifampiditra trano zany zavatra mitranga zany nefa toetsaina tsy tokony ananana mihitsy zany ohatra zany ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana de tokony hifampitseny tsy tokony hifampijery foana satria zay le fahamarinany tenin'andriamanitra eto pasteur Alvarez mamaraparantsika saika mbola nisy fantanina ray petrako pasteur ty andininy farany amin'ity boky ty hoe nefa tsy sitraky Jehova zany nataony Davida zany nona pasteur dika ave zany fa hoe hitan'andriamanitra daholo zavatra nataony Davida ary Andriamanitra koa ve de manara-mason'olona rehetra tsy misy miafina zay tsy iseho ary tsy misy takona zay tsy ho hita ny zavatra anankiray matoa akasitrahan'andriamanitra de naherinao ao anatin'le izy de mahalala hoe akasitrahan'andriamanitra fantatrao amin'ny filaminanao amin'ny fiadanam-po ao anatinao fantatrao amin'ny fifandraisanao amin'andriamanitra sy ny firaisanao amin'ny tompo ny hoe akasitrahan'andriamanitra zavatra anankiray ataoko na tsy akasitrahan'andriamanitra anisany zavatra anankiray tena tsy nakasitrahan'andriamanitra aloha voalohany ilay sady mamitipitsyntsika nakany Davida ny vadiny Orietita zay anankiray ny faharoa de i Davida ilay tokony andeha anafika nefa de nijanona satria nanomboka afapo tamin'ny fitahiana zay nomen'andriamanitra azy de iny le fanazavaintsika tery ambony manao hoe ny olona rehefa voata rehefa mahazo fanambinana rehefa mahazo fahasoavana de tokony vao maika manome voninahitra an'andriamanitra fa tsy sanatria miverin-dalana indray na miemotra indray zay ny anankiray faharoa tsy nakasitrahan'andriamanitra zany zay ny anankiray fahatelo tsy nakasitrahan'andriamanitra tamin'ity Davida ity pasteur araka ny lesona zay nyresantsika teo de lay fomba fiteniny Davida mihitsy lay fomba fiteniny mihitsy manao hoe ny sabatra tsy mifidy asina satria vaovao mahafalo azy ny fahafatesan'le vadin'olona mba hakan'le vadin'olona na tezitra an'andriamanitra izay zavatra nataony Davida izay tena napatezitra an'andriamanitra tena napatezitra an'andriamanitra zay ary ny anisan'ny zavatra ngezabe tsy nakasitrahan'andriamanitra de mitondra fahafahambaraka le izy ho an'ny zanak'Israely iray manontolo zany zavatra zany ary nalaza satria rehefa ny lohany na mpitondra firenena any amin'ny lohany io na mpitondra fivavahana any amin'ny lohany io na idada ao anatin'ny tokantrano na imama ao anatin'ny tokantrano na tompona andraikitra anankiray eo ambony no mivaralila ny fandehany pasteur na manao zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra de fa fahambaraka ho an'ny fikambanana ny firenena ray manontolo na ny ankonana ray manontolo ny zavatra ohatran'izany ary zay ny namalian'andriamanitra azy hoe tsy sitrako izao zavatra nataonao izao pasteur Alvarez amaraparantsika pasteur ndo ivavakantsika isotran'ny tompony am'izay fampianarana lehibe sy vavan'izay mihitsy zay fa mitondra fitahina lehibe ho anao izany fandarana izany ndo ivavakantsika raha io misotranao zay nohony am'izany tantara azo lasaina hoe tsy de fahenina ifiry ave misy zavatra ohatr'izany zavatra niainan'ny Davida na de mpanjaka azy izy na de le olo araka ny fonao aza dia nisy zavatra ihany tao amin'ny fiainany tao napalahelo anao tsy zakanao tompo ny zavatra nataony ary hitanao ary tsy sitrakao eto tompo de mivavaka manokana mandreo raha lasana bavy mety hoe tratran'ny olana tahaka an'izany am'izao fotoana zao misy zavatra tsy akasitrahan'ny tompo amin'ny fiainany zavatra maromaro mihitsy de angatahako ny famondram-ponao Jesosy ny fahasoavanao ny famela-keloko aoko voavonjy ray tompo zao raha lasana bavy zao aoka ianao anangana azy indray aoka ianao anarina azy indray Jesosy de aoka tompo atsapa fifaliana avy any amin'ny famonjenao indray reto raha lasana bavy reto aza sorona amin'ny tompo ny fanainao masina fa ampidio amindray ny fanainao masina atsangano ray izy tompo amindrafo amin'ny anarana Jesosy amen makasitraka indrindra tompoko naaraka ny ainao naitra amin'ny farany jery naitra amin'ny farany lavalava ihany zay fandarantsika izay kanefa de hitako hoe mahasoanao zany matomba
afaka ny fampitafatsika ny fampiresaksika ho an'andriamanitra ny voninahitra veloma tompoko tain'andriamanitra tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalipsia hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotsy ny pasteur rankiary malala heritiana davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoko